Fa maraina teo kosa no natanterahana ny fampafantarana ny momba ilay lalàna fampiroboroboana ny indostria na ny LDI no afantarany be sy ny maro azy nolaniny anteny meram-pirenena voatsela akory zay ity lalàna ity fotoana nahafahan'ny tompon'andraikitra Isatsokajany nahafantatra ny mombamomba ity lalàna ity ny fotoana androany. Samba ny voanisy ny lalàna na ny cadre légal na mariparitana ny fomba irosoana amin'ny fampiroboroboana ny indostria. Nampafantarina n'ireo mpiantsehatra eo anivon'ny sehatra tsy miankina ny maraina teo teny amin'ny trano fandraisam-bahiny Colbert ny lalàna momba ny fampiroboroboana ny indostria na ny loi sur le développement de l'industrie. Processus d'industrialisation dia mila accompagner na assister ny mpandraharaha raha tsy ilaza fotsiny tsika fa tsy ny le agence na ny ANDI, agence nationale pour le développement industriel izay mikarakara ny mpandraharaha rehetrarehetra manomboka hatrany amin'ny famoronana ny ato-taratasy ahafahana manao ny orinasa ka hatramin'ny famoahana ny agrément ahafahana manao an'izany. Misy koa ohatra ny tena olana ngeza indrindra eo amin'ny famoronana orinasa dia ny vola hoenty mamorona an'izany dia voalazan'io lalàna io koa ohatra ny fisian'ny FNDI na ny Fonds national sur le développement industriel. Misy vola zany tadiavina apetraka ao anatin'io fond io hanampiana izay manana heritreritra hanao orinasa ka azo tohanana zany orinasa ho ataon'izany. Misy koa ohatra ny fanampiana ny olona amina zone faritra anankiray faritana hanaovana industrie dia ny le hoe ZII na zone d'investissement industriel faritra zone tena efa voafaritra tsy hanaovana afa-tsy zany investissement industriel zany moa satria dia isan'ny olana koa ny famaritana fitadiavana zany tany ka raha vonona ny rehetrarehetra voafaritra ny cadre légal ao anatin'ny lalàna io dia hanampy mpandraharaha amin'ny famoronana orinasa izay ny tena mahazava-dehibe an'ity lalàna misy eto amintsika. Anisan'ny zava-baovao izay hoentin'io lalàna io ihany koa ny fametrahana ny inspecteur industriel ary amin'ny alalan'ny fifaninanana toy ny fidirana ho mpianatra sy ampanjakana rehetra no idirana amin'izany.